resaka politika avy hatrany namana Piaraolidera no hoentintsika amin'ny piaino amin'izao atoandro zao ary veritsika ngamba fa tsaratsara kokoa tsika raha miresaka zavatra ankapobeny izay mahakasika ny firenena zavatra nakoroa zany zay ngamba ny mambarana koa no resantsika fa zavatra roa zay hitondrantsika fanazavana amin'ny piaino ny amin'izay eritreretintsika ary hoazavaitsika ny tsy mampandeha nyty firenetsika ity ary indrindrindrindra tsy hahafahan'ny vahoaka zany manatena na mino fa raha izao fitondrana izao no toizana dia zavapoana izany hoe mety ivoatra zany ny fiainan'ny malagasy, zavapoana izany hoe mety hiakatra amin'ny fiainan'ny malagasy, zavapoana izany hoe mba anana ny toerana saza azy Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny adepitsika voalohany namana Piaraolidera dia eo amin'izay ambaratsika hoe amin'ny ankapobeny dia ny fototra roa iorenan'ny zao fanjakana izao mihitsy no mahatonga atsika ilaza fa tsy misy fanantenana ny amin'izay hoaviny zany firenena izany. Voalohany dia ilay filohan'ny repoblika horesantsika mikasika an'izay namana Piaraolidera ary faharoa dia ny fototra ilay fanjakana satria na tiatsika na tsy tiatsika na manahoana finiavana nananao na manahoana volonté nananao na manahoana eritreritra mety madio na mety tsara ao anatinao ao rehefa ny zavatra manodidina rehefa ny fototra no mitarika ny tsy manjary no tsy mahomby dia mahatonga ny adefitra hoe tsy hisy zay fanantenana izay na ninona manodidina anao na finiavanao rehefa ilay mitarika no tsy manana n'ilay kapasité no tsy manana n'ilay ataontsika hoe fahaizana mitarika na fahaizana mitondra dia ho zavapoana izany rehetra izany. Ny adefitsika voalohany ara namana Piaraolidera mikasika ny fitondran'Andriamanitoa Hery Rajaonarimampianina dia zao ny zavatra tiatsika hazavaina amin'ny piaino amin'ity atoandro ity. Roa taona mahery zay no nitondran'Andriamanitoa Hery Rajaonarimampianina ny tany sy ny fanjakana. Efa nambarantsika teto ny zavatra madinidinika zay na tokony ho vita fa tsy vita, ohatra hoe ny fanendrena ambassadeur tsy mbola nisy ary tena samy tenitsika namana Piaraolidera fa record mondial zany hoe 2 ans roa taona manindritra tsy nahatendry ambassadeur ilay filoham-pirenena lany, zany hoe misasaka ny fotoana mandat hitondrany tany sy fanjakana fa tsy nahatendry ambassadeur, record mondial zany. Maro de maro ny zavatra azotsika resahana zay efa nitany sain'ny mpanao gazety rehetra sy resahan'ny olona andavanandro isanandro sonandro vaky zao fa ny zavatra tiatsika resahana amin'ity atoandro ity dia izay ataontsika ngamba hoe goavana satria raha raisitsika ny zavatra vitsivitsy zay ataontsika ngamba hoe nahabe resaka nandritran'izay fitoran'Andriamanitoa Hery Rajaonarimampianina zay dia ny hoe nanana hermady tsika taloha, nanana hery Madagasikara fa rehefa tonga Andriamanitoa Hery Rajaonarimampianina miaraka amin'ny serana piaramanidina ivato dia io hermady fa efa mitongila ila atao hoe tsisy tsony zany hermady zany. Io ny aéroport fefa eny am-pelatanany vazaha, ny port ny Tomasina efa eny am-pelatanany japonais ary amintsika miteny zao de fa sahirakirana indray ny mpahay ara-toekarena mietrehitra hoe isy fanaovatsony amin'ny Mauritiana mety ifindrany ny apahan'ny arena malagasy sy ny sehatra ara-toekarena any malagasy ifindra
eny ampelantanany ny Mauriciana tsy ho resantsika zay mety ho zavatra hafa ankoatran'izay zany hoe ny nateo an'Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina de naspotika tanteraka ny zavatra maro teto Madagasikara ka nahatonga an'ireny sehatra ireny ho eny ampelantanany vahiny, ho eny ampelantanany Mauriciana, ho eny ampelantanany Sinoa, ho eny ampelantanany Frantsay, ho eny ampelantanany Japonais sy izay mbola mitohy amintsika miteny zao. Amin'ny ankapobeny zany ny atsasaky ny fotoana nitondran'Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina ny tany sy ny fanjakana namana Pierre Oldera dia napotika ny Madagasikara, tsy napotika fotsiny ny vahoaka malagasy, tsy napotika fotsiny ny toe-karena malagasy, fa nifondrany nisy ny zavatra hoe nisy de lasa tsy misy izy aveo. Satria raha Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina mipetraka eo amin'ny toerana eo dia tsy isy zany Jirama zany, natanjaka ny grevy ny Jirama matombo mbola misy saritsary n'ilay Jirama, natanjaka ny grevy nataon'ny Hermady, mpiasan'ny Hermady matombo mbola matanjatanjaka ny mbola misy kely azo lalofina zany Hermady zany. Ny tsika ho tenenina zany namana Pierre Oldera amin'izay lafiny ray zay dia mazava ninona ho ataony io fanjakana io. Ho resantsika rehefa avy eo mikasika ny hoe mety ho fanovana gouvernemanta, ninona ho atao eto amin'ity Madagasikara ity amin'izao tsika miteny zao. Ilay Hery Rajaonarimampianina mihitsy no tsy manana n'ilay kalitao, tsy manana n'ilay compétence ahafahana mitondra firenena, ahafahana mibaiko ny manodidina azy, satria ho resantsika ihany rehefa avy eo ao anatina zay tsy fananany zay ilay fahafahany manodidina azy, ny vadiny, ny zanany, ny namany vadiny, ny namany zanany, ny namany, fahafahany reny mifehy an'ilay pouvoir zay natolotry ny vahoaka malagasy an'Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina. Zay ilay atsotsika hoe tsy fananan'Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina leadership zay incompétence-ny eo amin'izay hoe fitondrana ny tany sy ny fanjakana izay, eo amin'ny incompétence-ny tsy ahafahany mifeny manodidina azy. Izay no voalohany tetsika ho resahana namana Pierre Oldera, tsy hananana finoana, tsy ahafahany malagasy mino, tsy ahafahany tokantrano tsirairay avy mieritreritra fa ivoatra raha mbola Andriamantoa Hery Rajaonarimampianina mitondra ny tany sy ny firenena namana Pierre Oldera. Ny olona manao politika rehetra eto ambonin'ny tany namana Maurice Vonana ny akamarony ary na izy io na izy ary amin'ny ankapobeny teto amin'ity firenentsika ity ihany koa dia ny tokony ho izy ary zay ny fahiteran'izao tontolo zao dia olona nanomboka tany amin'ny hoe liana tamin'ny politika, olona anankiray liana manaraka politika izy, liana manaraka ny raharaham-pirenena izy ary te hanao politika izy, manana n'ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe sens politika. Zay aloha tsy misy olona ohatra andeha hivadika todo amina basket raha ohatra izy ka tsy liana amin'ny sport ninina mihitsy, tsy liana amin'ny basket fa indrindra fa tsy hoe tsy liana amin'ny sport ninina de ho eritreretinao fa ho ampidirina ho anao basket na sahalala amin'izany. Tahaka izany mpanao politika hoe ny olona manao politika de tokony olona liana amin'ny raharaham-pirenena, liana amin'ny resaka politika. Ary aveo dia manana eritreritra politika hoe raha izany mitondra de zao no ao andohako. Inona mety na tsy mety ny eritreriny iny zavatra hafa iny fa hoe manana eritreritra aloha izy hoe zao ny any ao andohako, tokony ho zao ny hitondrana an'ity firenena ity. Ary aveo de lasa manana ambition politika, ndeha hiditra politika, ndeha hanao politika, de hanao président de république ndray androany, na hanao ministre ndray androany, ny tanjona kindraiky de hanao député. Ary de aveo lasa miditra amin'ny politika amin'izay, na manangana ny toko politika na miditra amin'ny antoko politika zay misy. Zay zany ny tokony ho parcours politique efa nresana namana Maurice Vonana teto hoe cursus politique. Zany hoe tokony misy an'izay volonté politique, eritreritra politika, ambition politika. Ny mpitondra teto amintsika maromaro ny mpanao politika teto amintsika nisy an'izay hoe liana tamin'ny politika izy,
dia nanana fisainana politika, manana hevitra politika hoe zao tsara hitondrana an'ity firenena ity, dia niditra amin'ny politika, manana ambition politika amin'izay hoe za hiditra anao politika, hiditra amin'ny antoko zao a, na nangana antoko politika zao a, dia avy eo anao député. Ny problème amin'ny filohan'ny repoblika ankehitriny tsy nisy an'ireo rehetrarehetra ireo hatrany am-boalohany. Tsy olona nieritreritra an'izany politika izany hatramin'izay niainany. Expert comptable ny tao andohany, comptabilité ny fantany. Tsy nisy fotoana tamin'ny fiainany ka nieritreretiny hoe manahoana moa ty raharaham-pirenena ity, manahoana ny fitondran'ny président Tsiranana, manahoana ny fitondran'ny président Ratsiraka, ahoana tsara ny tena fitondran'ny président Zafy na andre président Ravalomanana. Tsy nieritreritra an'izany izy. Tsy liana tamin'izay politika izy hoe arahako tsara ny fandehan'ny politika, izy avy ny antoko politika, inona ny hevitra Andriamatomanandafy, inona ny hevitra paster Andriamanjatorisa. Tsy nivadika todo tamin'izany na indray mandeha tamin'ny fiainany ary izy. Ary dia tsy olona nieritreritra hanao politika mihitsy, tsy nanana na ambition kely aza ho be ny tanàna, maika fa ho député, ka maika moa fa ho ministra, dia mazava loatra fa tsy nieritreritra ray segondra tamin'ny fiainany présidentny république. Tafiditra tamin'ny politika amin'ny teny frantsay par accident zany izy. Par accident satria zao nitady ministre ny finance hanatanteraka ny baikony Andriamatoandro Rajoelina tamin'ny 2009 lasa filoham-pirenena, nanontany namana, efa hitantsika tamin'ny gazety nanontany namana hoe mba hijery olona mahay comptabilité, mahay finance, mahay an'izao, mahay économia, nianatra économie. Dia nisy namana Andriamatoandro Rajoelina, ny président Rajoelina hoe ty misy raha izay, nianatra économie io, nianatra an'izao io, nianatra comptabilité io, fa io meko anao io, dia lasa. Dia par accident tak'izay no na ministre ny finance n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Fa mbola voamaika par accident na filohan'ny repoblika azy, rehefa nanapa-kevitra Andriamatoandro Rajoelina hoe mba hampilamina ny raharaha, mba tsy hisy migidragidra, dia alao ary vonina tsy latsaka. Iza ny candidat ho atolotra amin'ny vahoaka, dia nitady hoe iza avy, dia nitonga tao an-tsaina hoe ity nisy ministre ny finance nanatanteraka ny baiko, arabaky teny ny vola rehetra mihoatra ny 1 milliard de francs aty amiko Andro Rajoelina ny manao sinivo mivoaka, manaiky le ministre ny finance. Zao ny fomba ataonao amin'ny vola, avoe ny vola ohatr'izao, manaiky ny ministre ny finance. Tsy mivoaka ny vola ohatr'izao, manaiky ny ministre ny finance Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Dikan'izany mety zany io, nde io no atolotra ho président ny république rehefa tsy afaka ilatsaka ny tenako, fa izany ao nahampy azy amin'ny programme, amin'ny rehetrarehetra, dia natolotra ho président ny république. Ary dia Andriamatoandro Rajoelina no niteny tamin'ny vahoaka hoe ty fidiana re olona, dia nifidy ny vahoaka malagasy, dia lany président ny république par accident. Kisendrasendra, tsy napozina, tsy niomana ho amin'izany. Eo aloha zany na manamolo sy avonana no mipetraka ny olana voalohany amin'ny filohan'ny repoblika ankehitriny, satria olona tsy nieritreritra anao politika, tsy nieritreritra ho filohan'ny repoblika no lasa filohan'ny repoblika. Ary dia olana goavana zay. Raha ohatra indray izy ngamany tsy nisaraka tamin'Andriamatoandro Rajoelina na tsy nisaraka tamin'ny Mapara, tsy mipetraka ny olana satria ny programme ny Mapara sy Andriamatoandro Rajoelina no nitanterahany. Ny foto-kevitra Andriamatoandro Rajoelina sy ny Mapara no nitanterahany, dia ireo no nanoana azy, nanampy azy, dia vita ny resaka. Fa rehefa nisaraka tamin'Andriamatoandro Rajoelina sy ny Mapara izy dia nandeha rery, dia inona ary le ho ataony rery? Tsisy ninina, tsy nanana heritreritra, tsy manana programma, tsy manana hevitra, tsy manana tetika, tsy manana tetikasa, tsy manana draftra ninina, tsisy volonté politika, dia tsisy ninina. Eo aloha no mipetraka ny valiny voalohany, tsy mahagaga raha tsy misy ninina azo andrasana aminy.